Ny fitiavan'Andriamanitra zany indray no zarantsika ao anatin'ity vidéo ity zasy ianao dia mila ny fitiavan'Andriamanitra, mila sitrano ny fitiavan'Andriamanitra isika ary mila matakatra ny fitiavan'Andriamanitra antsika, mila mandray ny fitiavan'Andriamanitra isika ary mila matakatra ny fitiavan'Andriamanitra, mila matoky ny fitiavan'Andriamanitra antsika, mila miaina ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra isika. Zany indray no fampizarantsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Dia fa miaravantsika tsiraray avy tompoko any tonga soa anatin'ity vidéo ity notahin'Andriamanitra manokana ny ianao. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao mba hisabonné amin'ny page mba ahafahanao mahita vidéo tahaka ity maro izany. Ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jaona voalohany toko faha-efatra andininy fahafolo, izao ny fitiavana. Tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavana antsika. Ny fitiavan'Andriamanitra izay no fampizarantsika androany hoy ny Baiboly teo, izao no fitiavana. Tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavana antsika. Mbola tsy navita ininina ianao, mbola tsy navita ininina isika dia efa tian'Andriamanitra. Tsy hoe tiantsika Andriamanitra satria tsara isika, fa tiantsika Andriamanitra satria tiantsika izao isika. Tena tiany ianao satria izy mihitsy ny fitiavana. Tsy miandry anao ho tsara Andriamanitra vao tianao. Tsika rehetra ireo na zavy miteny aminao izao na ianao izay manaraka samy efa nanana filma ratsy daholo isika fa tian'Andriamanitra isika. Fony mbola ratsy isika dia efa tian'Andriamanitra. Vao mainka moko lasa kristianina, lasa tia ny zanak'Andriamanitra, vao mainka isika tian'Andriamanitra. Izany dia zavatra rehetra mitranga ny fiainantsika dia interpréteo fitiavan'Andriamanitra ary ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia mihoatra noho izay iverintsika. Ary isika tsiraray avy ireo dia nanan'Andriamanitra fitiavana manokana. Fa maro ny olona tsy mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra azy ary tsy mino fitiavan'Andriamanitra azy hoe za olona ohatry azy zao ve dia tian'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fony mbola mpanoty isika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Andriamanitra dia tiany olona rehetra, na ny olona mivavaka na ny olona tsy mivavaka. Tianao Andriamanitra mahay anao ary faly milaza fa ianao préféré an'Andriamanitra ianao. Vavaka tsika tompoko. Sotranao izay Andriamanitra fa tena tianay ianao, fa nitiavanao anay tsy hoe izay tianao izay vao nitianay ianao, tsy hoe izay tsara dia tianao fa ianao mahalala tsara ny fiainanay nefa mbola nitiavanao izay aminay izay anay. Dia misaotra Andriamanitra fa tena tianao izahay. Fitiavana tsy miandry takariny, tsy miandry ny ninona amiko ianao fa tia ahy ianao dia mafony ianao ho ahy manokana. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavana tsy misy fepetra fa izay dia mino fa tianay ianao ary fitiavana mandrakizay nitiavanao anay ny anaranao nanaovanay zavatra. Sotranao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, ny like, ny commenter, partager dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny télévision indray. Hello matoa!